Fiadananao professeur mialy ihany tonga tao tokantranonao andao isika rehetra amin'izao fotoana izao mba hiara-nondrika ny loha hivavaka alohan'ny hanaovana ny fampianarana amin'ilay fiambenana amin'ny andro farany. Raha io misaotranao indrindra izahay fa ianao no mandefa ny olona amin'izao fotoana izao izay hiaino amin'izao fampianarana izao dia efa voantsonao hiasa ao mifanahin'izy ireo anga ianao. Izao fotoana izao dia fotoana hoentinao hamindrana fo amin'izy ireo ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra izay angatahiny ianao dia mba ho tanterahanao ny fisokafany ny fanahy masina sy ny fatakarana amin'ny alalan'izao rehetra fampianarana izao hiasa ny fanahinao ary apiditra ny fahazavana ao anatin'ny sain'ny mpiaino hatrany tokantranony hatrany amin'ny zava-manahirana azy rehetra dia hitondra fahazavana ho azy rehetra ny fampianarana dia mitenena ianao mandritra ny fampianarana Jesosy fa izay ho fitaovana fotsiny ihany. Amen. Izay ary tompoko no ela fa hiditra amin'izay tsika ny amin'ny atao hoe fampidirana n'ity fampianarana ny andro farany ity zany vanim-potoana izay ngeza dia ngeza ao anatin'ny fotoanan'Andriamanitra izy ity. Saingy ny mampalahelo na olona mpamaky baiboly aza dia tsy mahita hoe aiza zany toeran'izany plasin'ny andro farany zany ao anatin'ity baiboly ity. Fa dia matetika ny mpino dia mandeha mivavaka fotsiny dia izay vanim-potoana mba fatany. Ankehitriny moa zany dia efa mba mahafantatra ny olona hoe izany Jesosy Kristy tompo izany no hivavahana dia voavonjy. Efa mba finaritra aloha zany efa fahamarinana saingy tsy ampy raha fahamarinana ray ao anatin'io fahamarinana be dia be tiany tompo hampahafantarana ny momba ny famonjena io no fantatritsika fa tsika tsy maintsy mampitombo an'i Jesosy Kristy tompo, Jesosy tsy maintsy mitombo ary tsika tsy maintsy miaina ao anatin'ny fiainana andavanandro. Ka andao ary tsika hianatra an'izany hoe toerana misy an'izany andro farany izany ao anatin'ny baiboly. Tsara ho marihana aloha fa ho an'ny mpino mihazakazaka tsika hianatra ny tenin'Andriamanitra satria tsy afaka hivalapatra haka verset par verset tsika hianarana ny tenin'Andriamanitra fa ny ataontsika dia mampafantatra ny zavatra fotoanan'Andriamanitra. Manana ny fotoanan'Andriamanitra ao anatin'io baiboly io. Miainga avy any amin'ny Genesis izy io ary farany izy io any amin'ny Apokalipsy. Manana ny fotoanany Andriamanitra ary miara-miasa daholo ireo fotoana rehetrarehetra ireo mba ahafantarantsika ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny antony nandefasany zanan'ilay tokana hisolofonantsika ety an-tany zany. Izay fotoana izay no hianarantsika tsy velombelom-poantsika aty dia maty tsy misy fahalalana satria ratsy dia ratsy mihitsy izany hoe olona mpino tsy manana fahalalana na kely ary na ny tenin'Andriamanitra raha dia ny teny izay hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Il y a un temps de Dieu. Izay moa ny fanarahantsika eto fa tsika rehetra dia olona sady mahay miteny gasy tsika mahay miteny frantsay mety hifangaroharo eny ny teny baiko sy ny teny frantsay mba hatakarantsika azy aingana kokoa fa tsy hoe teny gasy ranoray no atao eto akory. Temps de Dieu zany no ianarantsika kely fa ao anatin'io temps de Dieu io nanaovan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ao anatiny ao singa iray ao ilay hoe andro farany izay vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Vanim-potoana iainantsika tokoa ilay andro farany. Ny andohan'ity taon'ity moa zany dia araka ny fanarahana amin'ny tenin'Andriamanitra hoe enin'andro nanaovan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ary ny andro fahafito dia andro nataony hitsaharana. Ao anatin'ny baiboly zany izay ny sabata napetraky ny tompo hoe fitsaharana ny andro farany ary teo ny nandinihan'Andriamanitra ny fahatsarany asa nataony ary dia hitany fa tsara indrindra izany. Izany andro fito miaraka amin'ny fitsaran'Andriamanitra izany dia afaka ny traduisena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao amin'ny toninandro voalaza amin'ny baiboly ihany hoe ny ray andro amin'Andriamanitra dia arivo taona eo amin'ny olombelona. Noho izany dia taonina ny sainareo hatakatra ny fiaviany nanamboaran'Andriamanitra any izao tontolo izao moa zany miaraka ao ny olombelona
ka tsy jery nanamboaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao tsika fa iny préhistorique alohan'ny Adama fa le manomboka nahary an'i Adama sy Eva no andro kantonandro iasantsika anisantsika n'ity vanim-potoanan'Andriamanitra ity manomboka eo amin'ny Adama azy afaka mandray antsoratra kely ihany ianao nanomboka teo amin'ny Adama sy Eva mivady ka mandrapatonga teo amin'ny Abrahama de 2000 taona no fotoana tetỳ tany amin'ny calendrier iainantsika io zany efa lasa nanomboka teo amin'ny naterany Abrahama kosa ka hatraty amin'ny niaviany Jesosy Kristy tompo teraka tao an-tranon'omby de 2000 taona ihany koa no efa lasa ary manomboka eo amin'ny Jesosy Kristy tompo kosa ka hatramin'izao andro iresahako aminao zao de 840 sy 2000 taona no lasa dia raha totalinao reo vanim-potoana ireo de efa nisy 840 sy 900 taona ary misy kantonandro tsy azontsika adinoina ao aorian'izay fotoana izay de ilay kantonandro atao hoe arivo taona ny Jesosy Kristy tompo izay millénium moa fitenenantsika azy kantonandro izay ho ampianarina anao izy io rehefa hifarana ny atao hoe tribulation na antsoina hoe fahoriana lehibe zany teny rehetra teneniko zany de ao anatin'ny baiboly avokoa tsy misy zavatra noforonina zany fa mba hafaingana ny fianaranao azy de tsy amadibadika baiboly aloha tsika fa rehefa mba azonazonao an-tsaina ny généralité de ho hitanao am'izay tsika rehefa mba manomboka hijery baiboly am'izay de afantatra hoe ity eny le vaninandrona tribulation ity le vaninandrona millénium na hoe arivo taonan'i Jesosy ity indray eto aorianan'izay millénium zay ilay vanim-potoana antsoina hoe fitsarana faharoa fitsarana lehibe jugement ngeza be aorianany arivo taona de aorianan'izay de eto indray le hoe lasa ny tany teo aloha sy ny lanitra teo aloha ary tonga ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao de ity indray le vanim-potoana aorianan'izay marana ny tany lay fahatongavany lanitra lay hoe Jerosalema vaovao eto an-tany Jerosalema vaovao ny fitenenantsika malagasy azy na Jérusalem céleste ho an'ireo manana fahafahana afaka iklique amin'ny internet de zay Jérusalem céleste zay no ahitantsika vanim-potoana farany izay resahan'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ao ka raha izay vanim-potoana ankapobeny no resahako aminao zay généralité zay vanim-potoana zay zany de fa tokony ahafantaranao hoe dry fangamo misy ambaratongony anotran'izany ty fotoana iainanay olombelona ity fa nga izy ity tsy miaina fotsiny de maty de miala tsy izay mihitsy miaina tsika de miala eto tokoa fa mitoy ny tantara ara-panahy satria ny olombelona akory tsy hoe vatantenara nofo fotsiny de rehefa maty de miraraka vovoka fa itsika de misy ny atao hoe fanahy sy saina mandritra ny fahavelomana de ny saina sy ny nofo moa zany miraraka eto amin'ity tany ity rehefa maty fa ny fanahintsika kosa de tena mbola mitoy ary tena ho velona mandrakizay raha azonao fantarina tsara moa de ny antony aviany Jesosy Kristy tompo raha tianao fantatra de ny amonjy an'izay fanahintsika zay tsy ho very mandrakizay zay ny antony aviany teto fa tsy hoe zavatra hafa ny nandehanany teto tsy ny ampanakarenanao mamaika azy aingana eto na ny fitadiavam-pitahina misongadana be aingana be tsy izay ny antony nandehanany tompo eto fa zany manaraka fotsiny zany rehefa tafa ray tsara amin'ny Jesosy Kristy tompo ny fanahintsika de zavatra mandeha ho azy zany any amin'ny fampianarana any etsefatsefany fampianarana any tsika mampianatra zavatra toy izao fa mamay atsika de ny ampianatra anao ny famonjena ny fanahinao ao anatin'izay vaninandro vanim-potoana epoque isan-karazany mifandimbidimbina nataon'Andriamanitra eto amin'ity tany ity izay ka amerina aminao zany hoe ny totalin'ireo vanim-potoana ireo raha fitinina aminao de manome 7,000 taona zany hoe ilay 7 andro ny noresahan'i Jehovah tamina mironana n'izao tontolo izao miampy ny fitsaharana zay nampianarina tamin'izay fotoana izay raha verina kely amintsika zany le vanim-potoana Adama
sy eva ka hatreo amin'ny Abrahama 4 taona. I Abrahama ka hatreto amin'ny Jesosy Kristy tompo tonga teto tany 4 taona. Jesosy Kristy tompo ka mandrapatonga n'ilay fiavinany amin'ny raha ho an'ny lanitra iatomboany izay vanim-potoana antsoina hoe fahoriana lehibe ho an'izay sisa tavela eto 4 taona. Ny fahoriana lehibe dia mitsinjara ho 3 taona sy tapany, ampiana 3 taona sy tapany ny totaly 7 taona. Ao aorianan'izay 7 taona fahoriana lehibe eto ambony tany izay dia tonga ny fiadanana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo dia izay ilay atao hoe 10 taona fitsaharana. Tsy mbola miditra amin'ny atsipiriany mihitsy tsika fa tiako fotsiny ianao afantatra hoe dia ny farana ny 10 taona ny amin'ilay fahatongavan'ilay Jerosalema vaovao paradisa an-tany iarahana amin'ny Jehovah. Aiza ho aiza amin'izay fotoana izay ary ilay resaka hoe andro farany, fin de temps fa tsy ino izy ity farahandro fa andro farany. Zay zavatra resahantsika zay zany andro farany fa tsy farahandro. Ny vanim-potoana misy atsika izao zany moa zany ao anatin'io andro farany io somatsara mihitsy. Raha anazava aminao ny andro farany dia efa tamin'ny andro izay année zéro moa ny fitenenantsika azy. Année zéro c'est-à-dire ny fotoana izay natongavan'i Jesosy Kristy tompo teto an-tany dia niaina nandritry ny 30 taona teo eo Jesosy Kristy tompo aloha mitovy amin'ny olona rehetra, natao batisa mba ho vonjena, batisa amin'ny fibebahana nataony Jaona mpanao batisa batisa ohatry ny olona rehetra mihitsy izy satria izy nofo ohatry atsika. Zay izy tsy afaka hiteny mihitsy tsika hoe hafa kely Jesosy Kristy tompo fa izy dia tena nateraka ohatry atsika, narary ohatry atsika raha izy nombona tamin'ny hazo fijaliana izany tena narary ohatry atsika marary mikikika rehefa marary ireny, mitovy ny douleur iainana. Dia Jesosy Kristy tompo teo amin'ny 30 taona teo zany nanomboka ny ministerany teto an-tany. Jaona mpanao batisa nanambara fotsiny hoe eno ilay ao aorianako fa izy ny tena mahery noho izao. Rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia nitory eraky Jody, Samaria ary naniraka moa izy ndeha makany am-parantany noho izay efa maty izy ka hiverina ho any amin'ny tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty. Teo amin'ny 3 taona sy tapany teo ministera nitorian'ny tompo ny mahazanak'Andriamanitra azy, ny amin'ny andraisana anazy ho tompo sy Andriamanitra fa izy ny Mesia. Nanery ny sain'ny olona izy zany ahafantatra hoe continuité ny zavatra nisy tao amin'ny testamenta taloha ahako. Zah ilay tsy maintsy inonareo izay mandray no voavonjy. Zah ihany ny lalana sy famarinana, tsy misy makany amin'iray raha tsy zah. Ohatrohatran'izay ny zavatra nitoriany tetỳ an-tany dia nahatonga an'ireo mpahay tenin'Andriamanitra ho tezitra dia tezitra, ireo mpisorona be fariseo isan-karazany sy ny sadoseo tezitra be mihitsy hoe fa izy ity olona miseho anazy ho Andriamanitra ity. Izany hoe lasa blasphème mandray zany ilay fijoroan'ny tompo milaza ny marina hoe izay mandray anahy ihany no voavonjy ary manana fahefana mela heloka ahako. Dia ino moa izay ohatran'ny fitoriteny rehetra dia ao ny mandray, ao ny tsy mandray. Fa ny tompo raha nitory tetỳ an-tany dia tsy vitsy akory ny mandray azy fa tena mba nisy ihany. Mba toa naharitra hatramin'izao ny filazantsara dia misy ihany mahatakatra ny zavatra toriany Jesosy Kristy tompo taminy. Ka rehefa maty io Jesosy Kristy tompo io novonoantsika olombelona satria noheverintsika fa mpanakorotana misavika ny tenany ho Andriamanitra nefa olombelona ohatry atsika, mpaminany sandoka raha ozy ny sasany dia ny vonoana izy izay efa mifanarahan'ny tompo tamin'ny Jehovah iray moa zany resaka izany ho sorona ho an'izay rehetra mino azy izy mahatonga ny fanahintsika sy ianao voavonjy raha toa tsika mino hoe tena marina fa zanak'Andriamanitra izy. Ka rehefa maty izy dia tout le monde angamba samy mahafantatra hoe 3 andro izy no maty tany amin'ny fiainantsika 3 andro 3 alina dia niakatra indray izy ho velona nitsangana tamin'ny maty izy tafatsangana tetỳ an-tany izy nisy témoignage be dia be.
nahita azy tsara ny toriteny ny baiboly nahita an'izany ary témoin be da be nahita azy hoe iny tokoa fa velona izy ary nalaza mihitsy izy tamin'izany fahavelomany no ny fatanterahany teny izay nataony hoe za tsy maintsy ho ampijaliana ny zanak'olona fa tsy maintsy velona aorianany 3 andro de noho ny velona izy de teo amin'izay ny mpianatra sy ireo nino azy nahazo hery amin'izay hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa ilay Jesosy Kristy tompo soa ihany zay fa nino azy Jesosy moa olona tsy manao rancune mihitsy izy fa na zay tsy mino azy ary fa mba tonga teo vao mba nitsehany fanahy masina de zay vao nino azy de nekeny daholo mandraky ty ny androany zay olona mino ny fitarihan'i Jesosy Kristy tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina fa izy ny zanak'Andriamanitra anotokana mavonjy de mbola voavonjy foana amin'izao andro 2024 zao ohatrohatran'izay le message nalefan'ny tompo fa izy de niteny kosa hoe za tsy maintsy hody any amiray fa nareo no avelako eto de nareo anao asa lehibe lavitra noho izay efa vitako nareo ary nareo andeha hitoratra any aparany tany zany hoe tsy limité intsony ao amin'ny vahoakan'i Israely ny famonjena nentin' Jesosy Kristy tompo fa tonga aty Madagasikara tonga eran-tany isan-karazany mihitsy mandeha amin'ny alalan'ny haino manjery tonga amin'ny internet tonga amin'ny YouTube fa efa message ampiverinanao amin'ny Jesosy Kristy tompo izy de efa namany manangona ho an Jesosy daholo reny olona ireny reny olona reny matoa mihaino de ahetsika ny fanahy masina mba ho taitra ianao zao raha mihaino anah amin'ny teny zay hoentiko mihaino anay ianao de fatary fa tsy zahay akory no henonao fa hitsehan'ny fanahy masina ianao mba hitodika iaino miafatra zay tsy takatrao tany amin'ny fampianarana tany amin'ny pasteur tany amin'ny fiangonana mba mety ho tairiny haino manjery indray tairiny aty amin'ny YouTube indray ianao andre de mba hetsika ny sofinao ho sokafan'ny fanahy masina de izany asa izany de nataon'ny tompo hoe miomana fa hiverina any amiray koa efa 10 andro taorianany navelomana izy no lasa niverina tany amirainy de nahita an'izany daholo ny mpianatra rehetra teo amin'ny tendrombohitra Olive ary témoin be da be nahita an'izany fa tsy hoe mpianatra 12 fotsiny de niteny ny tompo nanafatrafatra alohany ny aviny hoe alohany ialany eto tany andeha karany any an-danitra azafady de niteny izy hoe aza mialaala eto a Jerosalema fa tena andefa mpananatra ngeza be ahazo hery nareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo fanahy masina ilay izy de lasa tany izy niakatra tany amirainy 10 andro taorianan'ny akarany izany hoe raha totaliana de 50 andro de tonga ny vanim-potoana ny Pentecoste nirotsaka tamin'ny olona rehetra ny fanahy masina tsy tamin'ny Israeliana ihany fa de nihitatra izy io de hitanareo tsara reny Cornelio mandraky ty ny androany be da be ny olona tsy Israeliana fa gentilice ohatra nasy ianao mandray an'io fanahy masina io hatramin'izao io vanim-potoana nirotsahan'ny fanahy masina io de miasa hatramin'izao fotoana izao mbola tsy tapitra ny fiasan'Andriamanitra io fanahy masina io no alefan'Andriamanitra mampahendry ny olona zay le hoe fananinina ary aza olona tena faran'izay miridiridy tsy tiako zany resaka fivavahany zany masosotra mahita ny olona miresaka ny Jesosy Kristy tompo lavo zany foana kanefa tsy ahoatsahoana fa vao mba niresaka tary amin'ny fivondronam-bavaka tary na nisy tanora kely niresaka tamiko momba ny Jesosy témoignage de 5 minutes de tonga de namelovelo apoko hoe sao de mba misy tokoa zany Jesosy zany fa alao ny zavatra nanery aho izy ny olona de ohatra nangetaheta de mipotrapotraka ny ranomasoko de nanomboka teo nandray baiboly de nanomboka zany témoignage daholo ilazana fa miasa ny fanahy masina misy fetrany anefa io fiasan'ny fanahy masina io tsy mandrapatapitra zao tontolo zao de hiasa eto foana amin'ny fanahy masina misy fetrany izy io ary io fetrany io de efa tena kely de kely sisa de ho tapitra tena kely de kely sisa amin'izao vaninandro iainantsika zao satria raha nanomboka teo amin'ny 50 andro namononan' Jesosy Kristy tompo izy io no latsaka zany hoe tany amin'ny année 33 tamin'ity année époque ère iainantsika olombelona ity année 33 zany nanomboka nirotsaka ny fanahy masina
dia amin'izao fotoana izao tsika efa année 2018 izany hoe raha ny fanisan'andro ny tenenitsika teo hoe arivo taona égale mira ray andro eo amin'ny Andriamanitra arivo taona amin'ny olombelona dia efa divadiva ho tapitra ihany ny ary efa tapitra mihitsy ilay 9,000 taona io zany famindram-pon'Andriamanitra mihitsy ny mbola ma 2018 atsika efa raha boriboriana hoe hatreo ny fahateran'i Jesosy Kristy tompo dia tokony misy 2,000 taona dia amin'izay dia mba mirotsaka indray ny millénium le fiainana hoe arivo taonan'i Jesosy eto tany satria Jesosy mbola ho avy hiaina eto tany pendant 1000 ans izay le tenin'Andriamanitra voateny ao anatin'ny baiboly ao dia raha raisina boriboriana ilay izy dia efa tsy tokony misy tsony zany hoe 2018 fa tokony efa tamin'ny taona 2,000 dia efa tena tonga ilay fiavian'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra haka ny azy izy haka n'ilay virgine 10 endry saingy tsy izay moa nisy fa mbola nisy famindram-po 7,70 taona hatreto aloha angamba mbola mangataka amin'i Jesosy tsika hoe mba hampio ihany koa rery Jesosy mba ho 7,70 taona 7,70 taona 20,0 oka re aza mbola tonga re raha azo atao mivavaka izay Jesosy mba tsy ho asiany Jehovah rainao tampoka ao anatin'izay fotoana izay ny fiavianao eny amin'ny rahoan'ny lanitra satria mbola be da be Jesosy ilay olona tsy mahafantatra akory hoe inona izany fiavian'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra inona izany andro farany betsaka ny tsy mahalala fa raha mbola azo atao dia oka mihitsy aloha tsy ho asian'ny tompo izay fiaviana eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay fa manjary vitsy dia vitsy tokoa ireo virgine 10 izay efa niomana dia ireo ihany no malala dia ireo vitsikely ireo ihany no mba handeha hitsenan'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra ka averiko aminao zany hoe amin'izao fotoana izao mbola miasa mafy ny fanahy masina miantso anao mafy ahatakatra zavatra azo takarintsika olombelona amin'izao fotoana izao tsika amin'izao fotoana izao nke marani-tsaina be daholo hafa le hoe bady be tsy nianatra sy ny karazany fa olona presque nahita fianarana matakatra ny ainao manjery manampy etsen-daniny takatra tsika tsara ny tiana hiaviana hoe année 33 latsaka ny fanahy masina année 2000 hatreo amin'ny nahateran'i Jesosy tena efa tokony tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny tompo hitsena ny eglizy ny fiangonana rehetra ny ambiny fiangonana veut dire kristianina tsika tsy miresaka fa tsy fiangonana kristianina izay no antony ny avian'i Jesosy ety amintsika hamonjy any kristianina aloha raha tsika jentilisa aloha dia izay ny famonjena ao antsika mahazanaky ny tompo atsika ny famonjena ao antsika fa atsika aza mba miezaka andeha hijery hoe ary raha fiangonana hafa ary raha fiangonana boudiste ary raha fiangonana silamo ary fiangonana kristianina nampianarina ary mbola ampianariko anao eto hiteny momba ny baiboly fa za tsy afaka hiteny zavatra hafa famonjena hafa ankoatran'i Jesosy Kristy tompo dia ampianatra anao mihitsy aho hoe hifarana ilay taona 2,000 ny ainan'ny andro ny antsoina hoe andro farany fin de temps hifarana izy ity ary ny fifaranan'izy ity idia ilay fiavian'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra aka an'ireo olona masina farany izay le hoe saint des derniers jours amin'ny teny frantsay fa raha mamaky ny baiboly ianao aty amin'ny testamenta vaovao dia hitanao ao le hoe andray ny olona masina ny andro farany izany hoe itsika eto an-tany ireo mpino tena manaraka be an'i Jesosy Kristy tompo ny antsoina hoe olo-masina ny andro farany fa tsy hoe olo-masina amin'ny calendrier eny amin'ny calendrier hitantsika eny ny resahany fa izasy ianao ireo maty tao amin'ny tompo reny dadabe atsika bebe atsika raha tena tao amin'ny tompo marina izy maty izy efa nepasana izy nofony fa ny fanahin'izy ireny mbola ho atsangan'Andriamanitra rehefa tonga ny fiavian'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia reny maty tao amin'ny tompo reny aloha no mitsangana mitafiny tsy fahalovana izay le hoe corps glorieux dia andeha nidina miainga ho any amin'ny lanitra dia hotsenain'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay vao itsika velona amin'izao fotoana izao izay tena virgine 10 endry niambina tsara an'io fiavian'ny tompo io fa tsy négliger an'io avertissement io tsika fa tena niambina dia mampianatra ny manodidina atsika ny vady aman-janaka ny mpiara-miangona ny mpiara-monina ny olona lavitra be tsy ray fiangonana rehetra ampianaritsika hiara-iambina ohatra atsika koa fa mahafinaritra be ny vigilance miaraka amin'ny fanahy masina tsy zavatra mahamenatra ny miambina
an'izany hoe fanahinao a mba hitsena an' Jesosy Kristy tompo. Tsy hitako izay mahamenatra an'izany de vola ngamba mampianatra hoe oay mahamenatra olona manam-pahaizana be iony izy de zany Jesosy zany no inony. Inona koa professeur médecine tony ve mitsabo a tompoko tena mitsabo mampiasa fanafody a raha marary ianao mampiasa vavaka koa rehefa vita fitsaboana amin'ny fanafody a fa Andriamanitra tsy tery saina zany mihitsy. Tsy misy Andriamanitra manao anao hoe satria nomenao fanafody comprimé io na tsindrona de hiala aminao a nahoana ianao no mampiasa fanafody hitsaboana marary fanafody pharmaceutique tsy zany ny Andriamanitra tsika fa Andriamanitra tena mampiasa ny olona rehetra amonjena ny olona rehetra na ara-nofo na ara-panahy ka de mamerina aminao a fa anao hitodika fa efa hifarana tokoa le atao hoe andro farany a zay epoka hany epoka ahafahan'Andriamanitra mamonjy mahay-maim-poana ny fanahin'ireo olona kristianina manaiky azy manaiky an'i Jesosy Kristy tompo a ho zanany. Rehefa ho tonga manko eny amin'ny fiavian'ny lanitra Jesosy de manidina makeny daholo zany ny fanahintsika mitafy an'le tsy mety loha corps glorieux le hitanareo le corps afaka manidina ho azy eny amin'ny rindrina tsofotsofoka ohatran'i Jesosy le mivavaka ao an-trano ny mpianatra de izy tonga de tsy miditra amin'ny varavarana fa tonga de avy any amin'ny tafontrano avy any de tafatsofoka eo amin'ny mpianatra apôstôly miara-mivavaka zay le corps glorieux le fitafiana an'ilay fanahy tsy mety loha intsony fa velona mandrakizay io fanahy io ary afaka maniditsidina ho any am-paradisa moa zany ny dia rehefa tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra de ho any amin'ny paradisa. Tsy ho detayeko aminao fa mbola manaraka antsika mampianatra hoe dia ahoana ny atao rehefa voaray eny amin'ny rahoan'ny lanitra inona ny atao mba hidirana aminy a satria io tsy ny olona rehetra no lazain'ny tompo hoe miainga makeny amin'ny rahoan'ny lanitra io le tenenina hoe aza tsy nareo rehetra manao amiko tompoko miditra ny fanjakan'ny lanitra oka aloha azavy tsy hoe rehefa mpitarika choral ianao na mpitarika pasteur ianao na mpampianatra soratra masina ohatranay izao de zahay tonga de hiditra tsisy mahafantatra mihitsy na ho voavonjina tsy fa de miambina aloha diso mihitsy raha miteny hoe za aloha de efa tena voavonjy tsisy an'izany mampianatra anao aho mba ho taitra amin'izao fampianarana ataoko aminao zao ary tsy misy koa hoe fiangonanay aloha de efa tena voavonjy tsy fiangonana tompoko ny famonjena fa raha zany de mba milahatra makao daholo koa ny olona rehetra aiza ny fiangonana tonga de voavonjy zany fa mba milahatra any zay fa ny famonjena de individuel zany no iomanana amin'izao andro farany izao rehefa tsy mety taitra ny manodidina anao tsy mety taitra fa de manjanaka de ok anao ho taitra de vonjeo zay mbola afaka miaino anao fa misy olona miaino anao foana eo fa aza miandro hoe za tsy vavaka raha tsy miara-mivavaka amiko ny vadiko ny zanako za manao an'izany ny pasteurako manana famonjena tsirairay omena maimai-poana Andriamanitra mandritra an'izao fiomanana amin'ny andro farany izao satria ampianatra anao ny atsipiriny mba miditra somary en détail tsika ahoana le fiambenana mba ho voaray tokoa rehefa tonga ny fiavian'ny tompony ny rahoan'ny lanitra iny fa tsy tsenjery tena tsy tsenjery ny famonjena ary tsy automatisme hoy aho ary tsy misy mahafantatra hoe za ve voavonjy sa tsy fa de manezaka fotsiny manaraka amin'ny baiboly tsika hoe raha manao ohatr'izao antsika de tiany tompony ny fanahintsika raha manao zao de mampalahelo ny tompony fanahintsika zay ny zavatra ianarantsika fa mahafinaritra le izy manasa anao mba ho intéressé fa mahafinaritra le izy tena famonjena tokoa de ça fait plaisir mahita hoe ay ve ohatr'izay fotsiny de voavonjy ay ve tsy sarotra zany fa miambopoko fotsiny mahatonga tsy voavonjy ohatrohatr'izay zany ny zavatra ho ampianarina anao ho ampianarina atsika tsy rairay avy mandritra ny fotoana zay iarahantsika amin'izany YouTube fotoam-pampianarana isan-karazany zany de ny tiako lazaina anao fotsiny hoe rehefa tapitra ny vaninandro ny andro farany naneno ny trompetra farany de ny ainga daholo zay efa voavonjy de misy ny tsy voavonjy fa antsoina hoe virgine dimy adala baiboly no miteny an'izany fa tsy za
fa mila miomantsika ho iaho satria tsy fantatra tsika na le dimy adala na le dimy endry fa ndao ezaka mba ho isan'le dimy endry de reo tavely ireo a miaraka am'ireo olona tsy nino an Kristy mihitsy fa nanana ny lohany manokana sy filozofiany izy mba tonga anazy ho voavonjy ny sasany ange tsy mila an'izany Jesosy zany e fa filozofia tsy haiko inona ny ataony ao be da be reo filozofy manaitra tokoa am'izao andro farany moderne zao a ao manaraka filozofia ny tatsinanana boudisme tsy haiko ina aby zavatra azonao tenenina fa marobe izy ireny manaitra tokoa fa tavela zany ianao aloha rehefa tara tavela isika aloha asika hoe isika satria na za koa raha de tsy mahafantatra raha varimbariana de tavela isika de hiditra ao anatin'le vaninandro antsoina hoe tribulation na fahoriana lehibe maharitra 7 taona izy io a fa ny 3 taona sy tapany voalohany a tsotsotra ihany atao hoe tsotsotra le fahoriana nefa ao anatin'izany zao ny 3e guerre mondiale asa natsotra zany 3e guerre mondiale zany tsotsotra ny 3 taona sy tapany raha par rapport amin'ny 3 taona sy tapany faharoa izay misy an'le hoe antikrista izay tena mpanjaka mirivorivo mihitsy a manana ny monopole manam-pahefana mihitsy souverain mandritra zay 7 taona zay a anapadohan'ireo kristianina tavela satria amin'izay fotoan'izay de tsy mahazo misy mitorontsony any Kristy fa hoenjehan'ny lalàna ary tapahan-doha ao anaty baiboly ao zany tapahan-doha zany a fa rehefa mandeha ny fampianarantsika de ho hitantsika hoe hitanareo io izy io le tapahan-doha zay sisa ny famonjena amin'ny tribulation a amin'ny fahoriana lehibe de nanafatra mihitsy ny tompo a hoe tsy maintsy asa manaiky asinan'le marika hoe 666 amin'izany fotoana zany a fa raha ohatra ianao mba manaiky tsy asinan'io a de eny mazava ho azy ho tapahan-doha izy amin'ny baiboly de zay tapahan-doha lasa marture ao anatin'ny grande tribulation de reny koa voavonjy ny fanahin'ireny olona ireny voavonjy saingy tapahan-doha aloha e tsy hitako izay andikana azy fa décapitation ny anarany ao anatin'ny baiboly ao a izay mino fa maro ny kristianina tsy mahafantatra akory hoe anga misy an'izany misy izany tapahan-doha zany anga rehefa tsy mianga eny amin'le raha hoany lanitra eny misy tompoko mbola tsy tanisa aminao verset mihitsy fa tsika sy anao miara mamaky an'le verset de eo tsika no antaniko ianao hitanao io le tapahan-doha fa raha zao manko ny tapatapahana hoe jereo verset zao a de manjary tapaka ny concentration anao manaraka ny zavatra ampianarin'ny tompo tsy mahimaim-poana ntsony ny famonjena raha tafiditra ao anatin'le grande tribulation tsika ry virginy 10 adala zany hoe mba kristianina ihany fa nieritreritra hoe moramora loatra ny fidirana any an-danitra de tsy taitra de tapahana ny lohantsika amin'izay fotoan'izay za aloha tena miteny aminao fa matahotra an'izany ianao tsy fantatro fa mbola azoko tenena zany hoe mbola voavonjy ianao raha manaiky tapahan-doha voavonjy sika voavonjy daholo raha manaiky tapahan-doha nefa amin'izao fotoan'izao alohany aviany tompo zay le hoe amin'ny andro farany a raha manaiky tsara tsika miambina tsara tsika ry virginy 10 endry sy virginy 10 adala miara voavonjy daholo tsika amin'ny fiaviany tompo eny amin'ny raha ho any lanitra de loza be io moa le mifarana amin'le hoe guerre ngeza be any amin'ny faritra Israely iny le izy any amin'le hoe Armageddon mbola ho détailletsika zany aneriana any mba aseho anao ny passage biblique mampiseho mampivaranontsana an'izany epoka izany de tsy tantara de mitohy amin'izay le taona arivo rehefa tapitra le hoe fahoriana lehibe le hoe tribulation ho avy ety Jesosy zay le hoe inona mahavariana anareo azavariana mijeren'i Jesosy ny ainga netiny rahona teo amin'ny tendrombohitra Olivy ianareo izy le anjely anankiroa mantsy ny mpianatra tamin'i Jesosy niakarina tany efa mitsangana tamaty de niakarina tany an-danitra teo ambony raon'andro fa iny Jesosy Kristy tompo izay hitanareo ny ainga iny a de mbola hiverina indray eto amin'ity toerana ny angany ity mihitsy izy niverina c'est-à-dire any amin'iny tendrombohitra Oliva iny mihitsy izy niverina ao anatin'ny baiboly ary de hiverina tokoa izy amin'izany en tant que mpanjaka tena feno hery raha ny olo-masina le olo-masina zany itsika izay voavonjy nandritra ny fotoana ny andro farany sy ny fotoana
ny ancien testament satria fapetrabe ny olona nanaiky an'andriamanitra vovovontsy koa izy amin'izany fotoana izany ary indrindra ireo virjiny dimy adala zay niandro ny tapahan-doha dia iverina hiaraka amin'ny tompo atytsika rehefa tonga ny taona arivo zany a ny teneniko aminao izany généralité fa hiditra amin'ny atsipriantsika any amin'ny fampianarana marobe manaraka manasa anao mba tsy ho variana hanohatra ny resahako anao n'io tsy hanohatra fa mba handatsaka-po dia mba fatarina mafy fatarina tsara ny zavadrehetra dia azonina tsara zay marina men'andriamanitra esprit de discernement ny olombelona tsirairay indrindra amin'izao andro faran'izao na men'andriamanitra fanahy mahery avy amin'andriamanitra ao amin'ny Joela 7 ao moa zay misoratra zay amin'ny andro farany andatsahako ny fanahiko amin'ny olona rehetra dia aza gaga ianao fa tsy amina mpisorona ihany ny fanan'andriamanitra no mirotsaka amin'izao fotoana izao fa maro ny zanakareo lahy sy zanakareo vavy andeha tonga dia aminany tonga dia hita fahitana aza gaga ianao raha ny zanakao indray no taitra voalohany no ianao laza aminao ny hoe andao dada sy neny hiverina hiantsapy amin'andriamanitra tsika fa tonga ny andro farany satria tanteraka ao aminy le teny ao amin'ny Joela 7 tena angamba vakiko aminao le izy satria momba ny andro farany mihitsy zay teny ao amin'ny Joela 7 zay manao hoe ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo ary ny lahy antitrareo anofy ary ny zatovinareo ahita fahitana hatramin'ny mpanompo laza sy ny mpanompo vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ozy izy Jesosy Kristy tompo donc amin'izany fotoana zao iainantsika zao zany andro farany zany amin'izao fotoana izao nahitantsika hoe fa ahoana ary to tanora kely le olona nefa tohatra mirehitra be amin'ny toriteny amin'ny fampianarana asa gaga indraindray mpanampy ianao an-tranonao io voalaza amin'ny baiboly io mpanampy an-trano reny olona mitory reny amin'ny arabe reny tsy miteniteny foana fotsiny amin'izao reny fa tereny fanan'andriamanitra ny latsahan'ny fanan'andriamanitra ilaza amin'ny baiboly ao nge be da be ny olona mitory reny amin'ny akalamanjany mitarehan'ny fanamasina daholo izy reny ka manomana ny sainao hoe asoro anatintsika mihitsy ny hoe za tsy hay ny tenin'andriamanitra raha tsy mpisorona be ny pretrako moperako pasteurako ny inona daholo ny évêkako aza asoro zany satria tsy manaraka ny toetrandro ntsony zany fomba fisaina zany efa tany amin'ny andro ny fotoana ny mpaminany ny ohatr' izany ny fiasan'andriamanitra hoe minompa aminany dia ho ambinina ianao amin'izao fotoana izao be tabe ireo tanora ireo ololom-pona ozy izy ny baiboly ianao zay ohatrany tsy misy io mihitsy ny ampiasaiko reny olona fa nilikiliky ny société reny olona sahirana be io koa ve dia mba hitenenany tompo hitenenana izy tompoko tena hitenenany fa aza manao olona ohatran'izany eno tsara ny zavatra ataony fa tarihan'ny fanahiny akamaroan'ireny olo reny zany akory tsy miteny hoe izay mitory teny rehetra dia tena etsehany fanan'andriamanitra daholo fa mangatany discernement amin'ny fanan'andriamanitra fanany fatakarana dia ho tsapanao ampianatra anao an'izany mihitsy ahoana ny afantarantsika nyreny olona mitory teny fa tsy Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo tsy ny fiaviany tompo amin'ny raho any lanitra tsy ny famonjena ny toreny fa zavatra hafa reny le hoe ambody mitafy odi-janak'ondry ampianarina anao daholo zany satria amin'izao andro faran'izao no lazay ny baiboly fa tena feno be reny olona sandoka hafahafa zay mitarika amin'ny fanahin'ny olona tsy hiambina fa mamitaka ny fanahin'ny olona ohatrany hoe aza taitaitra amin'izany famonjena amin'ny fanahy zany automatika rehefa mandoha vola be any am-piangonana ianao dia automatika ny fiakaranao ny lanitra mahay-maim-poana rehefa maty teny aminao fa tena tsy ny fandoavanao vola any amin'ny fiangonana ny idiranao ny lanitra tena miteny aminao aza manaiky voafitaka ilaina ny mandoha vola manohana asa-piangonana ilaina ny finiavana mafo isan-karazany amin'ny olona rehetrarehetra mampiseho mahatsara fanahintsika isan-karazany fa tsy ampy izany raha izany fotsiny no iveritreretintsika amonjena ny fanahintsika amin'izao andro faran'izao mahafinaritra Jesosy fa tsy manafinjavatra izy ary araka ny teny moa dia voninahitra ao an'Andriamanitra
manafin-javatra ary voninahitra ho an'ny olona kosa zay akasitrahany tompony mahita azy donc ianao zay vao antso androany mikasika an'ty YouTube ity ianao taitra ny sainao de manasa anao mba ampitao amin'ny namana rehetra zay mba mpivavaka re izao YouTube zao mba hanaitra ny fanahin'olona aza de tia tena loatra de hoe ianao rery ny andinika an'ilay fahalalana de iny tokoa iaino de andray baiboly fa mba tairo ny raitapo tairo ny matoritory ao an-trano ao namana manana fotoana ihany ianao anao partage amin'ny YouTube amin'ny zavatra hafa mba partage io hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao de liana amin'izao fampianarana zavatra amin'ny andro faran'izao tokoa de izay no azoko amitina anao fa satroka raha hitabataba anazava aminao ny zavatra